katsaka amin'ny fotoana rehetra. Resaka fifananana fifidianana zany mila mampisina dia ny fisian'ny fangarahara eo amin'ny HCC indray amin'ny alalan'ilay hoe fikirakirana an'ilay tolakevitra satria androany maro hoe nafoezina ilay famoahana voka-pifidianana fa tokony misy zany fanomezana valitelo mazava hoe inona ilay tsy nety indray tamin'ny fitoriana tamin'ilay hoe fitramelotsy mbola mandeha ny lalàna mikasika fifidianana mbola mila zavatra mila amboarina hoe tsy ny isa no zava-dehibe ao anatin'ny antemeram-pirenena fa ny fijoroana sy ny fahazahoana izay toerana izay ny fomba fiteny moa zany dia hoe ny position ny toerana misy anay sy ny opinion tsy mitovy ny fomba fijery zany amin'ny gouvernementa ary tsy maintsy miteny izay manomboka izao izay no antoko-mpanohatra ny tiako Madagasikara. Somary elaela noho na bangan'ny toeran'ny Assemblée nationale zay ka mazava ho azy fa betsaka koa ny volavolan-dalàna zay mety hirosa ao amin'ny Assemblée ka tsy maintsy andiniky laliny zay volavolan-dalàna zay miasa zay miandry zay amin'izao fotoana zao ty. Maika aminay zao tena maika aminay dia fikitiana ny gouvernement io satria raha tsika malala teny filoham-pirenena eo anatin'ny mbolana dia ho tsarainy ireo be dia vice ministre sasany amin'ireo dia tena tsy navita azy zay zao mamaika anay zao firenena zany dia manara-maso ny fanankafiarahan'ny gouvernementa an'ireo vina sy tetikasa ary velomany napetraka ny filohan'ny repoblika ary mahazo matoko ny praika-ny-drazana fa tsy kosomaso mihitsy izay na anaoka trano amin'ny fitondrana raha ohatra ka hoe misy zavatra tokony ahitsy na misy tsikera tokony atao na misy sosikevitra tokony mena mitazona dia tsotra iovy Madagasikara ary androso amin'izay firenena.